Ya dia faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity toerana ity dia faly miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka napaka amin'izao fotoana izao fotoana ngeza be androany satria fotoana fahatsika mandreny amin'ny fampianarana tsy misy ema indrindra amin'izao vaninandro farany izao izay tena hoe maro ny rivo-potom-pampianarana izay mahatonga ny kristianina ilangilana visy havanana fa tsika kosa tena hoe nomeny tombo fahasoavana na ho anao izay manaraka anay io aza aoko fantatsika hoe tsika sendrasendra velively no ahitantsika an'izao vidéo zao fa tena fahasoavana avy amin'ny tompo ary ho antsika rehetra izay manatrika eto ihany koa dia tena antenainay sy inonay fa tena hisokatra ny fotsika amin'ity fotoana androany ity dia andaontsika hivavaka androany anomboka an'ity fotoana ty ampelantanan'ny tompo dia ametraka an'izany ary ihany koa ny tompo any hanazava ny fotsika tanteraka androany amen andaontsika hivavaka ary Jesosy misaotra anao zahay ary feno fanajana anao tanteraka ty anaty lalany fonay ndray androany moa izahay tompo dia hiseho eo anatrehanao hahitanao ianao lay nantsonay efa mantaonany ianao lay niraisinay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ndray androany izahay dia hibanjina anao marina dia marina tokoa faraka ny teny Paoly hoe na dia mbola sombony ihany aza ny fantatray ny aminao ankehitriny ny fanahinao izay jorovavolom-belona atao anatin'ny fonay jorovavolom-belona feno atao anaty laliny fonay dia fa ampy iankofanay eo anatrehanao ampy hiderana ny anaranao sy ekenay fa enao ny Andriamanitra androany tompo ao anatin'izao fotoana izao izay ahafahanao miteny any am-pon'ny vahoaka anao amin'izao fanombohan'ny fotoana izao dia aoka tompo andreny antsoantsonay sahady ianao ny tsararay avy izay manatrika eto amin'ity toerana ity aoka hareny kikika ny fony izy ireo ianao nareo izay manaraka anay mivantana ihany koa aza tompo satria maro ny ondronao izay mikikika Andriamanitra any ambadimbadika any fa aoka ianao ny ampanakoako ny feonao amin'izao fotoana izao ho averinay aminao tompo ny voninahitra rehetra averinay aminao ny fakasitrahana rehetra halleluja mideranao ao naotsika hiaraka hitsangana androany dia hideran'ny tompo androany fa tsara izy mideranao wandri amanitro faleibe 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 mideranao mideranao wandri amanitro faleibe faleibe asanratony fonao faleibe mideranao mideranao wani nitro faleibe amen faleibe faleibe faleibe
mideranao hoandry. Halleluja, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe. Lazao ihany lehibe. Halleluja, halleluja, lehibe ianao Jesosy io. Fa lehibe. Andao hitehaka mafy ny tompontsika. Halleluja. Mideranao hoandriamanitro, fa lehibe, fa lehibe, mideranao hoandriamanitro, fa lehibe, fa lehibe. Mideranao Jesosy Tompo, mideranao Jesosy Tompo, fa lehibe, fa lehibe, mideranao Jesosy Tompo, fa lehibe, fa lehibe. Tiakony mideranao, fa tiakony mideranao, mankalaza ny anaranao, miara-manandrapeo, miara-mihira ny hatsaranao. Tiakony mideranao, tiakony mideranao, mankalaza ny anaranao, miara-manandrapeo, miara-mihira ny hatsaranao. Feno hafaliana ny foko, feno hafaliana ny foko, ka te hideranao, nomenao iravaova vavaoe. Tiakony mideranao, mankalaza ny anaranao, miara-manandrapeo, miara-mihira ny hatsaranao. Tiakony mideranao, tiakony mideranao, mankalaza ny anaranao, miara-manandrapeo, miara-mihira ny hatsaranao. Feno hafaliana ny foko, feno hafaliana ny foko, ka te hideranao, nomenao iravaova vavaoe. Tiakony mideranao, mankalaza ny anaranao, miara-manandrapeo, miara-mihira, miara-mihira, miara-mihira ny hatsaranao. Andeha ambaratsika hatrany am-parany tany fa Jesosy no mpanjaka. Andeha ambaratsika hatrany am-parany tany fa Jesosy no mpanjaka. Andeha ambaratsika hatrany am-parany tany fa Jesosy no mpanjaka, Jesosy no mpanjaka, ny mpanjaka. Amen. Lazao.
andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka andeha ambaratsika hatrany parany tany fa Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka raha mijery anao zao rehetra izao sy ny manodidina reo kintana sy ny avona ririnina lohan-taona sy zao rehetra izao Andriamanitra mahery no nanao azy ireo ka obio siderao Jesosy no mpanjaka lasao farany raha mijery anao zao rehetra izao raha mijery anao zao rehetra izao sy ny manodidina reo kintana sy ny avona ririnina lohan-taona sy zao rehetra izao Andriamanitra mahery no nanao azy ireo ka obio siderao Jesosy no mpalasao Jesosy no mpanjaka Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka Alleluia 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 faly zay tompo manana anao faly izay faheto anatrehanao androany afaka mandre tompo ny amin'ny teninao indray Halleluja afaka mandre ny amin'ny famarinanao Jesosy eo amataranay misimisy kokoa anao hatrany Halleluja okenao anapaketo androany okenao anapaketo androany tompo Halleluja mananafao fa tompoy kwafaty anao ianao noirini foko tsy misy fetra tsy misy fetra aterikyu wanao tumpo ni sautraku lasao yan simana nafao tumpui kwafati
iza moa zahay fa ianao no andro fanantenana e Jesosy amin'izao vaninandro farany zao. Tompotika ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako, tompotika ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako. Lotsika rehetra hiary ilazany zany, mitsaoka anao aho, mitsaoka anao aho, fa mamiko indrindrana niriana fatratrany fo, sy zay rehetrarehetra toanatiko lasao iah mitsaoka anao aho, mitsaoka anao aho, fa mamiko indrindrana maniriana ianao fatratrany fo, sy zay rehetrarehetra toanatiko tiako ianao. Halleluja. Tompotika ianao, fianao no fiainako, fifaliany fo asambarako. Lasao farany mitsaoka anao aho, mitsaoka anao aho, mamiko indrindrana fa mamiko indrindrana maniriano fatratrany fo, sy zay rehetra lasao farany zany la eo mitsaoka anao, tsaoka anao aho, fa mamiko indrindrana maniriana ianao fatratrany fo, sy zay rehetra toanatiko lazao hoe tiako ianao. Halleluja. Lazao iah tiako ianao, tiako ianao. Halleluja. Halleluja. Tena tianao marina ve ny Tompo? Na inona ny tranga, na fahafatesana, na fiainana, na famboniana, na fambaniana, na inona eto amin'izao fiainana zao, iza no asaraka anay amin'ny fitiavany Kristy. Tsy misy Tompo,
tsy misy na inona na inona. Alleluia, alleluia. Saotra Jesosy. Amen. Alléluia. Tsara ny tompo a. Misaotra azy ny amin'ny fahasoavana hatrany izay mbola omeny atsika, satria mihina hoe raha tonga eto tsika tsy raraiavy dia tena manantena ny tompo a, miandro ny tompo a, dia tia andre ny tompo indray miteny amintsika tsy raraiavy a. Azay ny antony mampiazakazaka atsika eto foana rehefa alarobia tahaka an'izao a, satria mbola tia fantatra misimisy kokoa hatrany. Dia izay etaeta izay a no tena apetrako ny tompo ao anatintsika ao a. Na ianao izay manaraka mivantana izao fotoana izao koa ary a, dia matotra izay fa mahery ianao a, ary mandray ianao a avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ataoko hoe ny fiangonana no miprograme an'izao fotoana izao, fa ny tompo mihitsy hoe no tehiteny amintsika tsirara avy, mba tonga antsika tena iorina misimisy kokoa hatrany ao aminy a amin'izao vaninandro faran'izao. Dia tsy andry ela isika fa andao a anaraka ny tenin'Andriamanitra indray androany rahantsika amin'ny pasteur Mitsiardia momba ny fandraisana fanasan'ny tompo. Dia anazavantsika misimisy kokoa hatrany tompo indray amin'ity androandroany ity. Mety efa mandray fanasan'ny tompo isika, fa mihina hoe tena andao tena iandro ny tompo dia angataka ny fanay masina ho azavao, tena sokafo ny foko androany indray a. Na ianao izay manaraka anay mivantana io ary dia mino izay fa hitanao manokana ny tompo a, anazavanao manokana ny tompo a amin'ity androandroany ity. Dia raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia mbola faly miarabantsika rehetra. Dia mbola faly indray a tonga atao anatin'ny tranon'Andriamanitra androany. Azoko antoka fa tonga miaraka amin'ny fiandrasana indray nareo anatin'ny fonareo mba handrea hiaino a avy amin'ny tompo hoe inona indray re nomany tompo ahy, ary idera sy ankohaka amin'ny tompo, satria fotoana miavaka tokoa izao izay omeny tompo antsika isaky ny lahady. Eny fa na mandritry ny herinandro koa azy, dia tena misaotra ny tompo isika ny amin'izany rehetra izany. Dia mbola tia resaka aminareo indray androany a mahakasika ny fampianarana tsy misy kilema, ary a miresy lahatra hatrany a fa ny vahoaka an'Andriamanitra dia mila tafahorina ao anatin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ary atakatra zany amin'ny alalan'ny fampianarana tsy misy kilema hoe inona ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika tsiraray avy, ary toy ny ahoana ny ahafahantsika manompo ny tompo. Noho izany amin'ny alalan'ny famarinana ny fampianarana tsy misy kilema no ahitantsika hoe toy ny ahoana no tokony hanompontsika ny tompo Jesosy, mifanaraka amin'izay voasoratra ao anatin'ny teniny. Dia mivavaka isika mba ny fanahy masina ny hanazavantsika, satria tsika tsy te hatakatra na inona amin'ny farany hitanatsaintsika na ny fahendrentsika manokana, fa ny katsahantsika dia ny fahazavana izay afaka entin'ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika, ahafahantsika mahatakatra kokoa ny fiainana maha-kristianina. Ary azoko antoka fa hatrany
dia me mahita tsikelikely hatrany isika ny zavatra takiany tompo mba hovaintsika satria nantsoina isika mba hampifanitsy sy hampifanaraka amin'ny alalan'ny fahazavana azy omeny atsika mba hahafatsika manompo azy ao amin'ny famarinana ary io famarinana io no hanafaka atsika tsy ho andevo. Amen. Noho izany aho androany hiresaka aminareo ny amin'ny latabatry ny tompo na ny firaisana latabatra na ny fanasan'ny tompo tsy fantatra izay niantsoanareo azy ary ahafahantsika matakatra mazava tsara hoe inona no napetraka ny tompo antsika marina, toy ny ahoana no tokony handraisantsika ny latabatry ny tompo, ny fitahiana voaraintsika amin'ny alalan'izany, fa miaraka amin'izay ihany koa ny fanitsian'Andriamanitra raha toka tsy ataontsika araka ny tokony ho izy zany. Amen. Noho izany sokafo ny baibolinao amin'ny filazantsarany Matthieu toko 2:20. C'est la première mention d'un repas que le Seigneur va demander à ses disciples en prenant ce repas avec eux. Teto zany no voatonona voalohany ny resaka firaisana latabatra izay nangatahan'ny tompo mba hiraisan'ireo mpianatra latabatra taminy. Ary tao anatin'ny fitoam-pisakafoana zany nitrangany zany. Dia nizaran'izany tamin'ireo mpianany 12 Jesosy. Dia niresaka fomba fanao izany teto. Tsy mbola niditra tamin'ny antsipiriany loatra ny amin'ilay fotom-pampianarana. Fa tao anatin'ny fotoam-pisakafoana dia izao nolazainy azy ireo ndao vakitsika e. Dia tamin'ny alalan'izany nametrahany ny latabatry ny tompo zany. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Andininy 4:20. Ary raha mbola ninana izy dia nandray ny mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra izy dia nivakiny ka natolon'ny mpianatra ary hoy izy: raiso, hano ity ny tenako. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Ary nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe: sotroinareo rehetra ity, fa ity ny rahako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Donc Jésus donne une direction à ses disciples. Noho izany namety tari-dalana ho an'ireo mpianana zany Jesosy. Comme quoi que c'est ce genre de repas. Hoe ny karazana fihinanana toy izao Alors la Sainte Seine, na ny latabatry ny tompo zany il devrait prendre dia mila ataon'izy ireo dans le futur. any amin'ny ho avy zany. Mais je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Tiako sokafanareo kely ny baibolinareo amin'ny filazantsarany Jaona toko 9. Et c'est là où on va trouver la doctrine même du repas du Seigneur. Dia ao anatin'izany no ahitantsika ny fotom-pampianarana mahakasika ny latabatry ny tompo zany. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Ny filazantsarany Jaona toko 9 nous allons lire à partir du verset 32. dia vakitsika manomboka amin'ny 2:30. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père
vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko ny nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais Aroa ireo taminy, Tompo, meo anay mandrakarivo izany mofo izany. Hoy Jesosy, izao ny mofonaina izay manato anahy tsy mba ho nona ary izay mino ahy tsy mba hangetaeta intsony. Donc Jésus leur dit, Noho izany izao no lazainy Jesosy azy ireo, le pain de vie. izao izy no mofonaina. Et pourtant, les Juifs leur a dit que Dieu leur avait donné du pain au travers de Moïse. Nefa reto jiosy reto izany tonga nilaza taminy hoe Andriamanitra nanome mofo anay tamin'ny alala Il Mosesy. vient leur dire, c'est moi qui suis le pain de vie, Fa navalany Jesosy azy ireo hoe izao ny mofonaina hozy izy, envoyé par le Père. izay nirahany ray. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Izay no lazainy tenin'Andriamanitra Et antsika. si quelqu'un vient à lui, Ary raha misy manatona hozy izy, quelqu'un croit en lui, ary raha misy mino ahy, il aura la vie éternelle. dia manana ny fiainana mandrakizay izy. Et si quelqu'un vient à lui, Ary raha misy olona manatona azy, dia tsy ho nona mandrakizay izy. et si quelqu'un croit en lui, il n'aura jamais soif. Ary raha misy olona mino azy, dia tsy hangetaeta intsony. Verset 40. Andinina fahaefapolo. Là, Jésus dit encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Répétition. Dia mbola miverina ihany zany izao no lazainy hoe fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Donc Jésus parle ici de le voir et de croire en lui. Izany hoe zatra resahan'i Jesosy eto izany dia ny fijerena azy sy ny finoana azy. Mais il ne va pas s'arrêter là. Fa tsy nijanona treo nefa izy, Il va aller un peu plus loin, fa mbola handeha lavidavitra kokoa que izy. simplement de réaliser qui il est et de croire en lui. Dia ny atakarantsika tsotra izao hoe iza moa izy sy ny inoantsika azy. Et que de réaliser ce qu'il est, de croire en lui, Ary ny fahafantarana ny maha-izy azy sy ny finoana azy la vie éternelle. no ahafahan'ny olombelona mahazo ny fiainana mandrakizay, ary izo izy ny hanangana azy amin'ny andro farany. Allons un petit peu plus loin. Dia alohantsika handeha lavidavitra kokoa. Nous allons au verset 51. Dia vakitsika indray ny andeha nifaraka amin'ny 50. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Faites la même chose. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, mbola mamerina mitovy amin'izany ihany izy izany. Et il dit, si quelqu'un mange, il va répéter encore, il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Dia mbola veriny iray hoe raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay Là, izy. il vient dire, Dia izao no lazainy le pain que je donnerai, c'est ma chair. ary mofo izay omeko dia nofoko izy izy. Que je donnerai, que j'offrirai pour la vie du monde. Izay omeko izy ho fiainan'izao tontolo izao. On répète ce verset. Dao averintsika vakiny io andininy io. Mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia nofoko. Ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ny nofoko izay omeko ho fiainan'izao tontolo izao. Donc, il est le pain de vie. Noho izany izy ny mofonaina,
et il va donner sa vie pour le monde. Ary izy no hanolotra ny aino ho an'izao tontolo izao. Zay no teneniny eto a. Le pain que je donnerai, Ny mofo izay omeko c'est au travers de ma vie que je vais donner. dia amin'ny alalan'ilay haiko izay atolotra ozy izy. Pour la vie du monde. Ho fiainan'izao tontolo izao. C'est clair que le Seigneur est en train de parler de sa croix. Mazava be zany fa miresaka ny amin'ny hazo fijaliany ny tompo eto e. Il dit, je suis le pain, Ozy izy hoe izao ny mofo, mais le pain que je donnerai, c'est ma chair fa ny mofo izay omeko a dia ny nofoko. que je vais donner pour la vie du monde. Izay omeko a ho fiainan'izao tontolo izao. En d'autres mots, il va donner sa vie en sacrifice. Amin'ny teny hafa zany dia hanolotra ny fiainany a ho atao sorona izy. Il va donner sa vie en sacrifice. Hanolotra ny ainy ho atao sorona Il va izy. souffrir sur la croix. Hijaly eo amin'ny hazo fijaliana Il izy. va mourir et il va ressusciter des morts. Ary ho faty izy a ka hitsangana amin'ny maty. Donc il y a une nouvelle dimension Noho izany misy refy ambony kokoa eto. de simplement là de réaliser qui Jésus est et de croire en lui. Ny amin'ny fatakarantsika ny mahizy azy an' Jesosy sy ny finoana azy. Mais là, il va leur dire que si quelqu'un ne mange pas, au verset 53, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, Eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny dimapolo izy dia milaza hoe raha tsy mihinana nofony zanak'olona ianareo et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. sy misotro ny rany dia tsy manana fiainana ao aminareo. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Ce n'est pas une parole dans le naturel. Azo antoka fa tsy teny a ampiarina eo amin'ny hitamaso Le io. Seigneur nous demande de manger sa chair et de boire son sang. Izay takiany tompo amintsika hoe mila misotro ny rano sy mihinana ny nofony isika. Certainement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Fa azo antoka kosa hoe miresaka zavatra lalina kokoa izy. Il y a, si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, Raha misy a mihinana ny nofoko a sy misotro ny rako, allons ouvrir notre Bible un petit coup dans 1 Pierre chapitre 3. sokafany ny baibolinareo amin'ny Petera voalohany toko fahatelo e. Le verset 18, la Bible nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo zany. Fa Kristy koa aza efa nijaly indremandeha no ny ota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoana tamin'ny nofo. Il y a une chose que nous avons besoin de saisir, Misy zavatra tokana mila azontsika que quand Jésus-Christ est mort hoe fony Jesosy maty sur la croix, teo amin'ny hazo fijaliana nous sommes morts avec lui. dia maty niaraka taminy ihany koa isika. Parce que ça, c'est une fondation même pour comprendre beaucoup d'aspects de la doctrine. Satria izany zavatra no azo lazaina hoe fototra ahafahantsika matakatra an'ireo lafiny maro hita ao amin'ny fampianaran'i Kristy. La mort de Jésus sur la croix Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana et notre mort. dia fahafatesantsika ihany koa. La parole de Dieu nous dit, si vous voulez ouvrir avec moi dans Romains, Izao no lazainy tenin'Andriamanitra amintsika raha afaka sokafanao ny baibolinao amin'ny Romanina toko fahaenina, parce que c'est bien important de comprendre cela, satria zava-dehibe loatra mantsy ny atakarantsika an'izany a. parce que ça nous éclaire concernant plusieurs éléments de la doctrine de Christ. Satria manazava antsika amin'ireo singa maro hita ao amin'ny fampianaran'i Kristy izany. Le fait que nous étions en lui quand il est mort. Hoe efa tao aminy isika fony izy maty. Alors, au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 4, ça parle du baptême. Ny Romanina toko fahaenina ny andininy fahefatra miresaka ny amin'ny batisy Nous izy a. avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany, fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia efa niaraka nombona taminy animbana ny tenany niota mba tsy hanompotsika niota intsony. Finalement, quand nous partageons la Sainte Seine, le pain, Ny tena marina zany rehefa mamaky ny mofontsika ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo est-ce que cela ne voudrait pas dire dia moa ve tsotra ny manambara izany que nous sommes non seulement morts au péché, tsy vitany hoe efa maty ny amin'ny otantsika isika que nous sommes prêts à mettre à mort les désirs de notre chair. fa vonina ihany koa tsika hamono ireo filan'ny nofo. C'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre Azay mazava-dehibe loatra ny que atakarantsika Christ est mort à la croix, hoe rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana nous Kristy étions en lui, dia efa tao aminy ihany koa isika zany. nous avons été crucifiés avec lui. Ary efa niara-nomboana taminy isika. C'est ce que la Bible nous enseigne. Zany ne ny ampianaran'ny baiboly atsika. C'est pourquoi quand nous prenons le pain Azay mahatonga antsika rehefa mandray mofo au moment de la Sainte Seine ou de la communion, mandritra ny fotoana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo nous voulons exprimer dia tia hanambara ihany koa tsika miaraka amin'izany que en étant mort avec Christ à la croix, hoe koa satria efa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika nous sommes prêts à mettre à mort nos désirs charnels. dia vonina ihany koa tsika hamono ny filany nofontsika. Et quand Jésus nous demande de manger sa chair, Ary rehefa mitaky amintsika mba hihinana ny nofony Jesosy nous réalisons que ce n'est pas quelque chose de pratique, de naturel, dia azontsika hoe tsy zavatra ataotao foana eo amin'ny hita maso zany mais que cela représente une identification avec Jésus. fa manambara fanahafana an Jesosy mihitsy zany. Manger sa chair, Mihinana ny nofony c'est une identification avec lui. dia fanahafana azy zany Parce que nous réalisons satria tonga saina isika que par la mort de Christ, hoe tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy nous étions en lui, satria efa tao aminy isika nous sommes capables, dia mahavita ihany koa zany par tsika la croix que nous prenons, amin'ny alalan'ny hazo fijaliana izay par notre entitsika identification avec lui, amin'ny alalan'ny fanahafantsika azy que nous pouvons dia vitantsika ihany koa zany nos désirs de la chair et nous identifier pleinement avec le Seigneur. ny mamono ny filany nofontsika ka nahafantsika ny tompontsika. C'est pourquoi, encore une fois, je répète, c'est bien important pour nous de comprendre le fait que Ary zay mbola merimberenako hoe zava-dehibe ny atakarantsika quand Christ est mort, hoe fony Kristy maty nous sommes morts avec lui. dia efa maty niaraka taminy ihany koa isika. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes morts à la loi et nous sommes morts au péché. Azay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika nefa maty ny amin'ny lalàna isika, maty ny amin'ny ota isika tamin'ny fahafatesan'i Kristy e. Et donc nous ne pouvons pas simplement prendre le repas du Seigneur Ka noho izany tsika tsy afaka mandray latabatry ny tompo fotsiny sans comprendre pleinement kanefa tsy mahatakatra mazava tsara que nous sommes engagés. hoe isika ihany koa nefa nirotsaka tao anatin'izany e. Misy firotsahana an-tsehatra avy amin'ny alalantsika, misy famatorana takina amintsika Être prêts à nous identifier à Christ hoe mila vonina isika hanahaka ny Kristy dans sa mort. ao amin'ny fahafatesany. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Azay ny tia ny ampianarina antsika eto. C'est la même chose quand il parle de boire son sang. Dia mitovy amin'izay mihitsy ihany koa Bois mon sang aura la vie éternelle. rehefa miresaka ny aminy hoe misotro ny rano izy izay misotro ny rako no azo ny fiainana mandrakizay. Mais celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui. Fa izay tsy mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy dia tsy manana fiainana izy ao aminy. Amen.
Et nous savons que c'est en versant son sang que le Seigneur est mort. Ary fantatsika tsara fa tamin'ny fandatsahany tompony rana tonga ny fahafatesana. Donc, encore une fois, quand nous prenons la coupe, Noho izany mbola verina ihany rehefa misotro ny kapoaka isika, nous prenons la coupe, mandray ny kapoaka isika, au don de la coupe, misotro amin'ny kapoaka isika, nous sommes prêts à perdre notre vie. dia midika izany fa vonona isika hamery ny fiainantsika Pour en retour celle de Christ. mba handray ny an'i Kristy kosa ho valin'izany. Ce qui est encore une identification avec Christ. Izay mbola verina ihany hoe fanahafana an'i Kristy ihany koa zany. Donc le repas du Seigneur, Noho izany latabatry ny tompo c'est pas simplement manger un bout de pain. dia tsy hoe finanana tapa-mofo kely fotsiny C'est akory. pourquoi l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, Ary zany anie mahatonga ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Korintiana izay hojerentsika zao respecter notre vie. dia mangataka amintsika izy mba handiniantsika ny fiainantsika De regarder à nous-mêmes. hoe izany tenantsika manokana zanytsika. Donc Christ a expérimenté une souffrance dans la chair, Noho izany Kristy dia niaina traikefana fijaliana atao amin'ny nofony mort ary en fahafatesana versant son sang. tamin'ny alalan'ny Mais fandatsahany il dit rany. maintenant, mange ma chair et bois mon sang. Fa avy eo amin'izay izy milaza hoe hoan'ny nofoko ary sotroy ny rahako. Mange ma chair et bois mon sang et tu auras la vie. Hoan'ny nofoko ary sotroy ny rahako dia azo fiainana On ianao. ne peut pas simplement exclure Noho izany tsy afaka tsoahantsika le repas du Seigneur ao anatin'ny latabatry ny tompo notre identification avec Jésus-Christ. ny fanahafantsika an' Jesosy Kristy e. Donc la Sainte Seine n'est pas simplement une coutume. Noho izany fandraisana fanasan'ny tompo dia tsy fomba mampanao fotsiny akory. Raison pourquoi le Seigneur nous demande de prendre la communion et de prendre la Sainte Seine. Fa misy antony ao mahaton'ny tompo mangataka amintsika mba hiray latabatra sy handray ny fanasan'ny tompo. Amen. Amen. Donc si nous retournons au chapitre 6 du livre des Romains, Noho izany raha iverintsika ao amin'ny toko fahaenina bokin'ny Romanina, on voit que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 5. eo amin'ny andininy fahadimy dia ozy izy hoe fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. we also shall be in the likeness of his resurrection. Et sachons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Fa fantatsika fa ny toentsika taloha dia niaraka nomboana taminy. Et nous avons besoin de voir ça clairement. Ary mila hitantsika mazava tsara zany. Seulement nous positionner en tant qu'un chrétien, Tsy ahafahantsika hoe maka ny toerantsika mazava tsara amin'ny kristianantsika fotsiny ihany akory. mais de comprendre que Fa indrindra ny atakarantsika hoe amin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy, nous qui croyons en lui, isika izay mino azy nous pouvons dia vitantsika marcher d'une manière digne du Seigneur ny mandeha miendrika ny tompo en nous identifiant avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. amin'ny alalan'ny fanahafantsika azy ao amin'ny fahafatesany sy ny La fitsanganany. Sainte Seine n'est pas simplement un repas Noho izany ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tsy resaka sakafo fotsiny pour parler comme quoi que nous sommes des frères et des sœurs. izay ahafahana miresaka hoe ampirahalahy sy mpiravavy Mais il y a tsika, une profondeur dans le repas du Seigneur. fa misy zava-dalina ao anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. L'Église en général Ary za tena mino hoe fiangonana amin'ny akabeany a dia efa tsy mahita tazana intsony a profondeur du repas du Seigneur. ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a. Et beaucoup prennent le repas du Seigneur d'une manière légère. Ary maro ny olona mandray ny latabatry ny tompo amin'ny fomba maivana, Mais nous ne voyons réellement pas fa tsy hitantsika marina l'identification que le Seigneur nous demande ilay fanahafana izay takiany tompo amintsika, avec lui fanahafantsika azy pour prendre le repas du Seigneur. ahafahantsika mandray ny latabatry ny Ce tompo. n'est pas simplement un principe, Zay no antony hoe tsy fitsipika fotsiny io. simplement partie de notre réunion, Io zany tsy resaka hoe fomba tsy maintsy atsofoka anaty fitoam-bavaka, mais il y a quelque chose de profond là-dedans. fa misy zava-dalina ao anatin'izy io e. Il y a une confrontation là-dedans. Misy fanampy sy fifandonana ao anatin'izany.
Quand on prend le repas du Seigneur, il y a une confrontation de la part du Seigneur. rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia misy fanotsokotsonana avy amin'ny Et tompo ne pas croire que seulement parce que nous sommes des chrétiens, ary aza mieritreritra mihitsy hoe satria efa kristianina le aho repas du Seigneur d'une manière légère, dia hoe afaka raisiko amin'ny fomba maivana ny fanasan'ny et tompo que cela fait partie de la vie chrétienne. hoe satria efa tafitra ao anatin'ny fiainana maha-kristiana Loin zany de là cette pensée. fa aoka ho lavitra amintsika zany fisainana Et zany l'apôtre Paul, fa ny apôstôly paoly a dans son épître aux Corinthiens, ao amin'ny epistily ho an'ny korintianina va nous montrer le sérieux. dia maneho amintsika ny mahamatotra Le sérieux de la Sainte Seine, ny mahamatotra ny fandraisana ny fanasan'ny tompo parce qu'il comprend lui-même satria na izy tenany aza dia azony sa propre identification à Christ, ny tokony ho fanahafany an'i Kristy que de manger un morceau de pain et de boire de la coupe, hoe amin'ny fotoana izy mihinana mofo sy misotro ny kapoaka ce n'est pas simplement l'action, dia tsy hetsika atao fotsiny il y zany a une attitude, il y a un cœur là-dedans fa misy fihetsika misy toe-po ao qui anatin'izany nous positionne dans les izay mahatonga antsika hakatoerana ao amin'ny fanahy qui nous emmène à certifier que nous sommes engagés avec le Seigneur. izay mitarika antsika anamarina fa efa nirotsaka ny olo-tena ho an'ny tompo isika Avec lui. ho an'ny fanahafana azy with him. Ça que le Seigneur demande. zay ny zatra takin'ny Si tu tompo e manges ma chair et si tu bois mon sang, tu auras la vie. hoe raha mihinana ny nofoka ianao sy misotro ny rako dia azo fiainana Donc certainement que le morceau de pain ne se change pas dans le corps de Christ. noho izany azo antoka fa tsy hoe iova akory ilay apahana mofo iny ao amin'ny tena Kristy a Cela interpelle notre vie, fa kosa miteny ao amin'ny fiainantsika izy ireny confronte notre vie. tena manotsokotsina ny fiainantsika izy ireny Je ressens que dans l'Église en général, fa tsapako ary mino aho fa amin'ny fiangonana rehetra amin'ny il n'y a akabeany a pas cette confrontation. dia efa tsy mitoetra intsony zay fanotsokotsonana izay Quand nous prenons le repas du Seigneur, rehefa mandray ny fanasan'ny tompo et isika que notre vie n'est pas inclus dans ce repas, ary ny fiainantsika tsy tafiditra loatra ao anatin'izay latabatry ny tompo izay intsony la manière que nous tsy azontsika tsaina marina hoe arakaraka ny fomba fiainantsika ny fiainantsika maha-kristianina ny e dépendre si nous pouvons prendre le repas du Seigneur ou non. dia miankina amin'izay fiainantsika izay no ahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo a na Be tsy allowed to take it. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le livre des Actes au chapitre 2. boky ny asan'ny apôstôly a toko faharoa Actes chapitre 2. asan'ny apôstôly toko faharoa Nous lisons le verset 42. dia vakitsika ny andininy fa 2:70 Donc nous avons vu deux éléments. noho izany efa nijery singa anankiroatsika Un teo a premier élément, c'est ny voalohany a notre réalisation de qui Jésus est The first et de element notre foi en lui. ny fatakaratsika hoe iza moa jesosy a sy ny finoantsika azy Mais il y a une deuxième étape fa misy dingana faharoa kosa step qui parle de la foi dans son sacrifice. izay miresaka ny amin'ny finoana ny amin'ny sorona vitany Ça qui doit être clair. zany zavatra zany mila mazava Il y a une première étape donc, que nous avons vue dans Jean chapitre 6 et une deuxième étape que nous avons vue dans Jean chapitre 6. nisy dingana voalohany zany hitantsika tao amin'ny jaona toko fahenina ary dingana faharoa tao amin'ny jaona toko fahenina La koa foi en lui dia ny finoana azy et la foi dans l'œuvre. ary ny finoana ny amin'ny asa vitany tamin'ny azo fijaliany Alors, Actes chapitre 2, nous lisons verset 42. asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina amin'ny mofo ary ny fivavahana Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que cela se faisait autour d'un repas. ary rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra tsika dia hitantsika fa tao anatin'ny fotoana fisakafoana zany Et dans le verset 46, nous voyons qu'il le faisait dans les maisons. dia hitantsika eo amin'ny andininy fahenina be efapolo a fa tao an-trano a nanaovana an'izany Il
faisait dans les maisons quand les chrétiens se rassemblaient. tao an-trano zany nanatanterahana azy a rehefa niangona kristianina Prenez du temps pour prendre le repas du Seigneur. zany hoe naka fotoana izy ireo a nandray ny fanasan'ny tompo Et certainement qu'au début de l'église primitive, ils avaient la ary azo antoka fa nanana toe-po mitovy izy ireo tamin'ny fiandohan'ny fiangonana voalohany que ce que nous avons partagé. hoe ny zavatra iraisan'izy ireo sy fampizarana izy ireo a dia ataon'izy ireo arak'izay nitakiany Jesosy zany Certainement qu'ils avaient une clarité concernant le repas du Seigneur. azo antoka zany fa nanana fahazavana izy ireo nanoloana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo En lui, nino azy izy ireo qui Jésus était, ary miaiky izy ireo no mahizy azy an' Jesosy hoe iza moa Jesosy comme Seigneur, tahaka ny tompo sy mpahamonjy azy ireo aussi dans leur vie. fa hita ihany koa teo amin'ny fiainan'izy ireo Ils ont le livre des actes qui avait un engagement de leur part. rehefa mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly tsika dia nisy fanolorantena avy amin'izy ireo a Et à Christ, mba anahaka an Kristy donc ils prenaient le pain et ils buvaient la coupe, noho izany a nandray ny mofo a sy ny sotro ny kapoaka izy ireo non seulement parce qu'ils avaient cru, tsy hoe noho ny finoan'izy ireo a an Jesosy fotsiny ihany zany mais parce qu'ils étaient prêts à s'engager avec lui, à s'identifier avec lui. fa vonona mihitsy izy ireo a ny anolotra ny tenan'izy ireo a ho amin'ny fanahafana azy En réalisant qu'il était le pain de vie qui était venu donner sa vie pour le salut des hommes en versant son sang et en souffrant. tamin'ny fiekena fa Jesosy marina tokoa ny mofonaina izay tonga mba hanolotra ny ainy ho famonjena ny olona tamin'ny nandatsahany rany sy ny jaliany teo amin'ny hazo fijaliana amen Donc nous voyons cette attitude qui existait dans noho izany hitantsika zany zay etsika sy toe-po zay nisy tao amin'ny fiangonana voalohany zay et dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va développer cette attitude-là. ary ao amin'ny epistily ho an'ny korintiana dia velabelarin'ny Paul zany zay etsika nataon'izy ireo zay toe-pon'izy ireo zay Corinthiens chapitre 11. korintianina voalohany a toko faraky ambin'ny folo Nous allons lire à partir du verset 17. dia vakitsika manomboka eo amin'ny andinina fa fito ambin'ny folo En donnant cet avertissement de ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. ary raha manao izao didy zao aho dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona tsara ianareo fa iaratsy Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoky ihany zany fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba haseho aminareo izay olona ankasitrahana may be recognized among you. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. fa raha mihinana ianareo dia samy omana ny sakafo ny avy aloha ianareo koa ny anankiray nona fa ny anankiray kosa mamy One is hungry and another is drunk. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? moa tsy manatrano hinanana sisotrona va ianareo sa manao tsinitsinina ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana Nothing? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. inona no lazaiko aminareo hideranareo va aho tsy hideranareo amin'izany aho Et là, il va saisir de cette opportunité ary eo zany izy dia manararoatra an'izay trangany seho zay a pour développer l'attitude qu'un chrétien doit avoir quand il prend le repas du Seigneur. entiny a amelabelarana ny fihetsika sy ny toe-po mila anana kristianina rehefa andray ny fanasan'ny tompo izy Et le danger qu'il y a d'ignorer cette attitude envers ary ihany koa ny mazava-doza ny fanaovana tsinitsinina an'izay fihetsika sy toe-po zay a eo anatrehan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo de par ce que ça représente, manoloana ny mazava-dehibe loatra an'izany ce que la Sainte Seine représente et doit hoe représenter pour midika le inona ary tokony hidika inona amin'ny kristianina ny fandraisana ny fanasan'ny Et tompo l'apôtre Paul va dire, dia zao amin'izay ny lazain'ny apôstôly paoly reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fa zao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia mamerina ny zavatra ny lazain'i Jesosy izy zany prit teto du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps
qui est rompu pour vous. dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo Faites ceci en mémoire de izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rahako izao no ataovy ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce fa na oviana ianareo no mihinana toy ny mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. pourquoi. Koa Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. koa na zovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rany tompo En izy. d'autres mots, Na raha atao amin'ny teny hafa zany a le sacrifice de Jésus-Christ. dia manao tsinitsinina ny sorona vitan'i Jesosy mihitsy izy. C'est ça que Paul est en train de vouloir dire. Azay ny tiany Paoly ambara eto Indignement, amin'ny fanahy tsy mendrika hozy izy. sans prendre conscience, Tsy manome lanja firy ao an-tsaina, sans réaliser tsy mahatakatra la profondeur du sacrifice de Christ. ny alalan'ny sorona vitan'i Kristy. Et ils prennent le repas du Seigneur Dia mandray ny fanasan'ny tompo izy ireo Supper, avec une attitude tellement légère arahana fihetsika tena manamaivandanja qu'ils n'ont pas de problème, ary tsy nanana olana mihitsy izy ireo même s'ils vivent dans le péché. na dia niaina tao anatina ota aza. Péché ou les péchés qui n'ont jamais été mis en règle avec Dieu, qui ne se sont pas repentis avec le Ota ray na ota maro aza mbola tsy nahitsiny izy ireo na nibebahany izy ireo teo anatrehan'ny tompo. Et Paul va être bien clair. Ary Paoly a teto dia tena nazava tsara Et chose peut-être que nous ignorons. ny amin'ireo zavatra izay mety hoditsika tsy Nous hita mettons un peu de côté. izay tsy rarahitsika. side. Alors il vient dire, Dia izao no lazainy chacun donc s'éprouve soi-même, andininy 7:20 fa aoka ny olona mantatra ny tenany, Himself. qu'il regarde à lui-même, zany hoe hijery ny tenany zany, qu'il veille à son attitude, hitandrina ny fihetsiny sy ny toe-pony. regarde s'il est vraiment en règle avec Dieu, Tena izany tenany hoe tena mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ve izy? qu'il vit dans le péché Mbola miaina anatina ota ve izy? sans avoir mis en ordre devant Dieu Ka mbola tsy navita izy nandamina teo anatrehan'Andriamanitra ce qu'il a fait. ireo zava-bitany sy nataony. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Kaoka ny olona rehetra amantatra ny tenany avy. Que nous vivons dans le péché? Mbola miaina anatin'ny ota ve isika? Est-ce que le péché, nous le prenons à la légère dans notre vie? Mbola raisitsika ho tahaka ny zavatra maivana ve ny ota eo amin'ny fiainantsika? Vivant comme cela, nous venons dans la Satria raha mbola tahaka izany ny fiainantsika ka tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika eo anivon'ny fiangonana izay angonan'ny kristianina, et nous participons au repas du Seigneur. ka iny tsika fa mandray anjara amin'ny fanasan'ny tompo. Et qu'est-ce que Paul va dire? Dia inona no lazain'ny Paoly momba an'izany? Il dit Izao no lazainy. que chacun s'éprouve, premièrement, Aoka ny olona mantatra ny tenany aloha voalohany met indrindra. en ordre sa vie, Zany hoe andamina ny fiainany aloha izy. que tout est réglé devant Dieu. Hoe efa milamina avokoa ny zavatra rehetra eo anatrehan'ny Et tompo a. alors qu'ils prennent le repas du Seigneur. Dia zay izy a vao aoka andray ny fanasan'ny tompo. Et ainsi qu'ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka, fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Tu le prends indigne. Zany hoe raisinao amin'ny fanahy tsy mendrika zany. Ça
Ça ne te fait absolument rien que ta vie est en désordre, tsy mampaninina anao akory zany na mikorontana aza ny fiainanao in disorder, que tu as des choses à régler, hoe mbola avec misy Dieu, zavatra mila laminao eo que tu as anatrehan'andriamanitra une repentance ary misy fibebahana qui va se passer dans ta vie. izay tokony mitrangy eo fiainanao aloha Tu ne prends pas compte de ces choses-là. izay le ferinao tsy somenao lanja Tu viens, fa tonga fotsiny ianao prends le repas du Seigneur. dia iny ianao mandray ny fanasan'ny tompo Paul vient dire, dia ozy izy paoly hoe il mange et il boit un jugement contre lui-même. mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany izy Ça, c'est sérieux quand même. tena resaka matotra ihany zany a S'il prend le repas du Seigneur d'une manière indigne, zany hoe raha mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika izy selon l'attitude araka ny toe-po a de ce que nous avons parlé auparavant, ny amin'ny zavatra rehetra izay nyresantsika tany aloha before, il continue à pécher, il n'est pas prêt à mettre à mort le désir de sa chair, zany hoe mbola manoty izy a tsy vonona ny anombo ny nofony flesh, mais il est chrétien, kanefa izy kristianina ihany il est né de nouveau, nateraka indray mais sa vie est pour lui-même, il kanefa azonony ho azo manokana ny fiainana ary manao izay tiany atao amin'ny fiainana izy et parce que le repas du Seigneur fait ary partie koa satria hoe tafiditra ao anatina pahampitoana ao anatin'ny fotoam-bavaka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary rehefa mandray an'izany tsika s'inclut là-dedans. dia mba mandray ihany koa izy Il n'a pas de problème. tsy mahita olana mihitsy zany ilay olona Cela nous montre ary maneho amintsika zany ne comprenons pas la profondeur de ce que Jésus a dit à ses disciples. fa tsy azontsika ny alala ny zavatra nylazainy Jesosy tamin'ireo mpianany Et il dit, dia izao ny lazainy s'il mange sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tena izy bringing up a judgment against himself. En d'autres mots, il attire un jugement contre lui. In other words, raha atao amin'ny teny hafa zany a dia misarika fanamelohana ho an'ny tenany manokana izy Il ouvre la porte manokatra varavarana izy à ce que Dieu permette mba amelan'andriamanitra des choses qu'il n'aurait pas dû expérimenter. ampitranga zavatra zay tsy tokony iainany a na andalovany akory Paul dit, c'est pourquoi zay mahatonga amin'ny paoly milaza hoe koa celui qui mangera le pain, boira la coupe, indignement, donc ça, il sera coupable. On a dit cela au verset 30 maintenant. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. nazofo ozy izy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia ozy izy eo amin'ny andininy fahatelopolo noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa Quelle nodimandry raison? inona ary no antony Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont malades et tous ceux qui sont morts auparavant, c'est parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur indignement? Non. midika ve zany hoe ry olona rehetra zay marary a na efa matany aloha dia hoe nandray ny fanasan'ny tompo tamin'ny fanahy tsy mendrika avokoa ve zany izy rehetra fa tsy a Non, mais l'accent est mis là sur le repas du Seigneur. tsy a fa ny zavatra tsindriana mafy zany eto a dia mahakasika ny fanasan'ny Le tompo prendre indimement. ny fandraisana an'izany amin'ny fanahy tsy mendrika Comme nous avons décrit tout à l'heure. araka ny namaritantsika azy teo Dans quelle attitude hoe fiesika manao ahoana de cœur toe-po manao ahoana nous allons participer à cette coupe et à ce pain? no ahafahantsika misotro amin'io kapoaka io sy mihinana amin'io mofo io Paul cup dit, il and y a a piece of bread. beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et beaucoup sont morts à cause de cela. ary paoly dia milaza hoe betsaka ny marary sy marofo eo aminareo a ary maro no efa nodimandry noho ny amin'izany antony zany tena resaka marotra zany sa ahoana De plus en plus, nous sommes en train de voir le sérieux de la parole de Dieu. tsy kelikely atrantsika dia me mahita mamatotra ny De plus en tenin'andriamanitra plus, nous sommes en train de voir comment dans ces derniers temps, hatrany isika dia me mahita amin'izao vaninandro farany on zao ne peut pas continuer à vivre notre chrétienté sans des ajustements nécessaires selon la parole de Dieu. hoe tsy afaka miaina ny fiainantsika mahakristianitsika raha tsy misy a fanitsina avy amin'ny tenin'andriamanitra izay ilaintsika eo amin'ny fiainantsika To the word of God. Donc, qu'est-ce que Paul est en train maintenant de suggérer, d'encourager le noho izany inona aza ny sosikevitra sy ny famporisihana tiany paoly omenany kristianina Il eto dit, si nous nous jugeons andininy faraka amin'ny nous-mêmes, telopolo nous ne serons pas jugés.
fa raha mba mamatatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. would not be judged. C'est-à-dire si on s'éprouve soi-même, Zany hoe raha mizaha toetra ny tenantsika manokana on isika regarde dans notre vie, ka mijery ny fiainantsika on se juge nous-mêmes, ka mamantatra ny tenantsika manokana, on réalise ce que nous sommes zany hoe miaiky ny mahizy atsika isika We, in fact, are. et on met de l'ordre là-dedans, ka manaiky isika andaman'izany nous ne serons pas jugés par Dieu. dia tsy mba ho tsarain'Andriamanitra isika. C'est ça que Paul dit. Azay ny tiany Paoly tenenina eto. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un moment avec Dieu. Azay maha-zava-dehibe mila hananantsika fotoana miaraka amin'ny Tompo mba hananantsika antoka Prendre le repas du Seigneur fa raha handray ny fanasan'ny Tompo isika après de nous avoir jugés nous-mêmes personnellement, dia efa nandinika sy namantatra ny tenantsika manokana aloha isika afin que nous n'attirons pas le jugement de Dieu sur notre vie selon ce que nous avons lu. mba tsy sarika ny fanamelohana sy ny fitsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika araka ny vakintsika teo. On saisit ce que je dis? Azonareo ve ny zavatra tiako lazaina? Donc c'est un moment où nous avons besoin de nous éprouver Zany hoe fotoana io a avant de prendre le repas. ahafahantsika mamantatra ny tenantsika mialohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Et si nous le faisons personnellement, Ary raha manao an'izany manokana ho an'ny tenantsika isika, mandinika ny tenantsika par l'Esprit de Dieu, amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, par une conviction miaraka amin'ny fandresen-dahatra, que le Seigneur nous montre, miaraka amin'ny zavatra izay aseho an'ny Tompo nous atsika, mettons cela clair devant Dieu, ka ataontsika mazava eo anatrehan'Andriamanitra izany a, nous ne serons pas jugés. dia amin'izay fotoana izay tsy ho tsaraina isika. C'est ça que Paul dit. Azay ny tiany Paoly tenenina eto. C'est pourquoi on ne peut pas vivre notre vie, on vient à l'église, on prend le repas du Seigneur, Azany no antony hoe tsy afaka miaina ny fiainantsika isika dia iny tsika fa mandray ny latabatry ny Tompo sans avoir mis en ordre certaines choses. kanefa tsy nandamina ireo zavatra sasasasa mila lama eo amin'ny fiainantsika L'Esprit de Dieu est capable de nous montrer izay hain'ny fanahin'Andriamanitra ny nampiseho an'izany teo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa izany no ataontsika ne serons pas jugés, dia tsy ho tsaraina isika, ne recevons pas la correction de Dieu. tsy isan'izay handray ny fanitsian'Andriamanitra isika. The chastisement. Mais quand nous sommes jugés, nous Andiny sommes faharoa amin'ny châtiés par telopolo. le Seigneur. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny Tompo. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, Raha tsy mandinika ny tenantsika manokana zany tsika, nous sommes jugés par Dieu. ka Andriamanitra no mitsara antsika, Nous recevons le châtiment de Dieu dans notre vie. dia ny famaizan'Andriamanitra ny voaraintsika eo amin'ny fiainantsika. Correction de Dieu. Ny fanitsian'Andriamanitra. Lives. Et quand Dieu corrige, il corrige à sa manière. Ary rehefa Andriamanitra ny manitsy a, dia manitsy araka ny fombany izy. On est clair? Mazava tsika rehetra. Donc, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fa raha tsaraina isika dia faizan'ny Tompo mba tsy hoe lohana miaraka amin'izao tontolo izao. With the world. Et ce châtiment de Dieu va nous pousser quand nous l'acceptons et que nous le comprenons. Ary io famaizan'Andriamanitra io kosa dia hanosika antsika rehefa ekentsika sy azontsika, Nous sommes comme des vrais fils dans la maison. dia ho tonga tahaka ny tena zanaka lao an-tranon'Andriamanitra Et isika, nous marchons dans la justice, dia lasa mandeha amin'ny famarinana dans isika, la gloire. amin'ny voninahitra. Allons dire de sainteté à sainteté, de perfection à perfection. Andao lazaina hoe ho amin'ny fahamasinana makany amin'ny fahamasinana, ho amin'ny fahatanterahana makany amin'ny fahatanterahana. Amen. Amen. Mais c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Fa tsy voatery handalo an'izany zavatra rehetra izany nefa ianao. Paul dit. Zay ny tenen'ny Paoly eto hoe Nécessaire. tsy voatery ilainy izany. Non, Tia. toi toi-même. Fa hozy izy hoe fantaro aloha Toi toi-même. ny tenanao a, zaho toetra aloha ny tenanao manokana, Mets en ordre ce qu'a besoin de mettre en ordre. alaminy fotsiny aloha izay rehetra mila lamina, Et on ne recevra pas le jugement de Dieu, la correction de Dieu, le châtiment de Dieu. dia tsy handray ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fanitsian'Andriamanitra ary ho famaizan'Andriamanitra ianao. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre clairement. Zay no antony a mila tena azontsika mazava tsara C'est quoi la Sainte Seine, le repas du Seigneur? hoe inona ny atao hoe fandraisana ny fanasan'ny Tompo a na ny latabatry ny Tompo.
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Koa raha miara-miangona inana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa. Est-ce qu'on voit l'instruction de Paul? Hitantsika ve ny torolalan'ny apôstôly Paoly eto? Pas pour nous décourager, mais plutôt pour nous montrer la profondeur du repas du Seigneur et l'attitude avec laquelle nous avons besoin de nous approcher de cette table. Tsy entina nankivy antsika zany tsy akory a, fa entina anehoana amintsika aza ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a sy ny toe-po mila ananantsika raha anatona zany latabatry ny tompo zany isika. C'est pourquoi quand notre vie n'est pas en ordre, on s'abstient. Izany no antony hoe raha tsy milama amin'ny fiainantsika dia aleo tsy mandray. Raha tsy hoe efa mibebaka angamba isika ka nanitsy nanazava ny zavatra rehetra Et on participe au repas du Seigneur. dia amin'izay fotoana izay tsika afaka mandray ny fanasan'ny tompo. C'est que quelque part, c'est pas partie de notre réunion, c'est une crainte que nous avons besoin d'avoir dans notre vie. Fandraindray a anohany ny zavatra tsy ampy a ao anatin'ny fitoam-bavaka ataontsika dia ilay tahotra mila ananantsika eo amin'ny fiainantsika manoloana an'izany. Pourquoi le Seigneur nous demande de prendre Azany anie mahatonga ny tompo mitaky amintsika mba hitondrantsika ny hazo fijaliantsika e. parler tout à l'heure, Araka ny zavatra nyresahantsika teo, être prêt à mettre à mort les désirs de la chair et nous identifier à Christ. vonona ny hamono ny filan'ny nofo a mba hanahafantsika ny Kristy. Identify with Christ. C'est pas une histoire de perfection tout de suite, c'est une histoire d'attitude. Io zany tsy resaka fahataterana eo ny eo a fa resaka toe-po a sy fihetsika mila ananana. Amen. Qui est d'accord avec moi que c'est assez sérieux? Iza miara-manaiky amiko a fa resaka matotra zany resahany zany. Et ce n'est pas une coutume. Allez, on prend le repas Seigneur. Ary io zany tsy resaka fomba am-piangonana hoe andao handray ny fanasan'ny tompo hoe dia lasa zao Et puis on rentre chez soi. dia lasa mody rehefa avy eo. Il y a une attitude Fa misy Attitude. toe-po ao que nous avons besoin de préserver dans notre vie. izay mila nanantsika sy tandrovantsika eo amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi quand Dieu nous juge, il nous châtie pour nous redresser, pour nous ramener. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra rehefa mitsara antsika dia faizina isika mba handeha mahitsy indray ka hiverina amin'ny laoniny. And to make us right. Et c'est extraordinaire ce que Paul dit. Ary tena matalantsona anie ny zavatra lazain'i Paoly. C'est pas un principe. Tsy resaka fitsipika ilay izy akory, kanefa Il y a beaucoup qui sont infirmes et qui sont morts. fa maro izy izy marofy a ka efa nodimandry. Even died. C'est pas ça que Paul dit. Tsy zany ve lazain'ny Paoly eto? Paul says. C'est écrit là. Voasoratra io zany. C'est ça que Paul dit. Zay lazain'ny Paoly. Ment. Amin'ny fanahy tsy mendrika hozy izy. C'est clair? Mazava ve? C'est pourquoi notre vie est une identification constante. That's why our Ary zany no antony ny fiainantsika dia fanahafana tsy tapaka ny Kristy. Tu manges ma chair et tu bois mon sang. Mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ve ianao? Sans cette unification, sans cette identification, Kanefa tsy misy an'izay a fiombonana sy fanahafana izay. ceci en mémoire de moi. Ataovy zao fahatsiarovana any io sisy. Quoi? En mémoire de quoi? Fahatsiarovana inona? Dans l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus? Fahatsiarovana an'ilay telo taona sy tapany iarahan'izy ireo tamin'i Jesosy ve? Tsia. En mémoire de ce pain de vie, Fa fahatsiarovana an'ilay mofonaina étant lui-même le pain de vie, izay izy tenany ihany izay mofonaina izay. donné, Nanolotra ny tenany izy mort sur la croix, tamin'ny alalan'ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana ho antsika rehetra. Amen. Amen. Maintenant, qui c'est qui peut prendre la Sainte Seine? Iza amin'izay aza ireo olona izay afaka mandray ny fanasan'ny tompo. Premièrement, il faut être des chrétiens. Voalohany indrindra efa mila kristianina aloha ilay olona. Manaiky tsika Il faut être né de nouveau. mila efa nateraka indray aloha. On ne peut pas prendre le repas
repas du Seigneur si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas des vrais enfants de Dieu. You can't Tsy take afaka mandray ny latabatry ny tompo isika raha tsy efa nateraka indray efa zanak'Andriamanitra. Les enfants ne prennent pas le repas du Seigneur. Ny ankizy tsy afaka mandray latabatry ny Il tompo. faut que nous puissions enseigner nos enfants qui ne peuvent pas prendre le repas du Seigneur. Mila ampianarintsika ny zanakitsika fa tsy mahazo mandray ny fanasan'ny tompo izy ireo. Tant que nous ne soyons pas assurés Raha tsy efa mahazo antoka aloha tsika, une vraie expérience de la nouvelle naissance avec le Seigneur. raha tsy efa niaina n'ilay traikefana fahateraham-baovao niaraka tamin'ny tompo aloha izy ireo. and being born again. Ce n'est pas une question émotionnelle. Io zany tsy resaka fihetsem-po a. Non. Emotional? No. Tsia. Si nous comprenons le sérieux de cette doctrine, Raha azontsika tsara mamatotra n'ity fampianarana on ne ity, peut pas offrir à nos enfants le repas du Seigneur sans qu'ils comprennent réellement, premièrement, en étant tsy afaka manolotra ny fanasan'ny tompo any zanakitsika zany tsika raha tsy efa azon'izy ireo aloha voalohany indrindra mila efa tonga kristianina izy a efa nateraka Vous indray. savez, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est un virage à 180 degrés. Hitanareo raha lasiana bavy a, ny fahateraham-baovao dia fiolahan-dalana mihodina makany amin'ny 20 degré. C'est un virage à 180 degrés. Fiolahana mihodina makany amin'ny 20 degré. C'est le désir, Faniriny izy io a, la motivation ary fandresen-dahatra de vivre une vie droite Of living avec le Seigneur. hiaina fiainana mahitsy a miaraka amin'ny tompo. right standing with the Lord. Encore une fois, je dis, ce n'est pas la perfection. Izay mbola verika any hoe tsy fahataterahana Mais il y a akory, un désir dans notre cœur. But there's C'est ça la nouvelle naissance. fa misy fanirina ao anatin'ny fontsika, zay ny atao hoe fahateraham-baovao. C'est pas simplement croire en Jésus. Ny fahateraham-baovao ny tsy vitany hoe finoana an Jesosy fotsiny, Que le diable croit en Jésus. satria na ny devoly aza dia mino an Et le Jesosy, diable a eu une expérience avec Jésus sur la montagne. ary ny devoly dia niaina traikefa niaraka tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra, Et il croit en Jésus. ary mino an Jesosy Que izy, Jésus existe. fantany tsara fa misy Jesosy. C'est pourquoi la nouvelle naissance, Zany no antony hoe ny fahateraham-baovao a virage à 180 degrés. Et dia fiolan-dalana 20 degré io. désir de ne plus aller là-bas, mais d'aller là-bas. Zany hoe fanirina tsy teo ary intsony a fa lasa teo ary. Un désir réel Fanirina marina de se débarrasser de sa vie passée et d'entrer dans une nouvelle hiala amin'ny fiainany tany aloha ka hiditra ao anatin'ny fiainam-baovao. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, si vous vous le rappelez, quand j'ai parlé du baptême dans la saine doctrine, That's why Ary zany na tonga ny laza, tsy haiko raha tsaronareo tsara rehefa niresaka mba mibatisa tao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema, our series on que sound je ne doctrine, comprends pas vraiment hoe tsy azoko loatra comment quelqu'un de né de nouveau hoe misy olona efa nateraka indray zao n'a pas le désir dans sa vie kanefa tsy manana fanirina ao amin'ny fiainany terme à sa vie passée. ka marana trehon'ny fiainan-dasany. Ça ne veut pas dire qu'il va totalement être libéré du jour au lendemain. Tsy midika akory nefa zany hoe olona afaka tanteraka izy raha pitso raha afaka pitso a. Il a cette attitude et ce désir Fa efa manana an'izay fihetsika sy faniriny zay izy a, à 180 degrés. ho amina fiainana efa miolaka 20 Mais je degré. peux comprendre que quelqu'un né de nouveau n'a pas ce désir. Ary ny zavatra tsy azoko hoe raha misy olona efa nateraka indray marina nefa tsy manana an'izay faniriny zay. Je ne parle pas comme si qu'un chrétien né de nouveau doit totalement être séparé de sa vie. Za zany tsy miresaka hoe misy kristiana anankiray efa nateraka indray dia efa afaka tanteraka tamin'ny fiainan-dasany a. Il a des tentations. Fa mety mbola ao anatin'ny nofo izy a, mbola lay-panahy ihany izy a, Attitude, fa lay toe-posiny fihetsiny a, ary indrindra ny faniriny. un chrétien né de nouveau a ce désir. Ary zany no antony hoe rehefa manana an'izay fanirina sy fihetsika izay ny kristiana rehefa nateraka indray, Il parle de baptême, il dit je suis client. dia rehefa miresaka amin'ny batisa isika dia ozy izy hoe mpandray anjarany amin'izany aho. Non? Sa tsy zany? On est d'accord avec ce que je dis? Miara-manaiky amin'ny zavatra lazaiko ve ianareo? Un chrétien né de nouveau, l'Esprit de Dieu en lui. Kristiana anankiray efa nateraka indray manana fanan'Andriamanitra ao anatiny, Repentit de son passé. efa mibebaka tamin'ny Il fiainan-dasany, donne sa vie à Jésus. ka efa nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Il n'a pas ce désir d'une nouvelle vie loin
nareo ve mihevitra hoe tsy manana faniriana iaina fiainam-baovao lavitry ny fiainany iaina ny tany aloha izy Et s'il comprend arazony qu'il est mort avec Christ, enseveli avec lui, fa efa maty niaraka tamin'i Kristy izy ary efa niarana levina taminy désir ka lasa manana faniriana izy plaire à Dieu maintenant. C'est normal. C'est une ny nouvelle mba vie ho en akasitrahan'andriamanitra ankehitriny ary normalina be zany satria efa fiainam-baovao ny aina ny fo vaovao Quelle est la raison pourquoi il ne se ferait pas baptiser? Quelle est cette raison-là? dia inona amin'izay ny antony tsy mbola naovana batisa olona tahaka an'izany Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter s'il a le désir? inona ny tokony hanakana azy raha ohatra ka manana faniriana izy Comprends? azonareo ve Qu'est-ce qui l'empêche de prendre cette décision inona no hanakana azy tsy handray an'izay fanapa-kevitra zay et de faire confiance au Seigneur pour une libération constante dans sa vie? ka tokony tompo izy ho amin'ny fanafana tsy tapaka mandrakariva eo amin'ny fiainany Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais, I don't know. tsy haiko raha azonareo zavatra tiako lazaina mais moi je ne vois pas comment. fa za tsy mahita hoe inona no antony Qu'importe s'il est faible. La faiblesse n'est pas son problème là. na dia malemy azy izy ary tsy ilay falemena no olana eto a La faiblesse n'est pas son problème. C'est l'attitude, c'est le désir, c'est l'expérience qu'il a eue avec Christ. tsy ilay falemena mihitsy akory no olana eto a fa ilay fihetsika ilay faniriny sy ilay traikefa ny aina niaraka tamin'i Kristy The zava-dehibe experience that he's had with Christ and the attitude that he now has. C'est ça la nouvelle naissance. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, fa zany atao hoe fahateraham-baovao fa aza mino mihitsy que isika tous nos enfants qui viennent à l'église, là, hoe ireo zanakitsika rehetra tonga aty am-piangonana dia efa nateraka indray ils avokoa comprennent même le baptême. ary ny sasany amin'izy ireo aza moa dia atao batisa mihitsy Get baptized. Est-ce qu'ils sont honnêtes fa moa ve efa tena nateraka indray marina izy ireny et quelle attitude qu'ils portent envers leur propre vie pour suivre Jésus? fa faniriana manao ahoana ary fitondratena manao ahoana no ananan'izy ireo anivon'ny fiainan'izy ireo manokana fany milaza fa manaradian'i Jesosy marina izy Vous comprenez? azonareo a Amen. amen Mais alors, So, quel est son problème de inona amin'izay kosa aza ny olany ka tsy andraisan'ny fanasan'ny tompo ankehitriny Quel est son problème? inona ny olany Qu'est-ce qui l'empêche? inona ny tokony hanakana azy Quel obstacle qu'il y a devant lui? inona ny sakany eo anoloany Il est faible. mety malemy izy Il tombe. mety lavo izy Il est encore attaché avec le monde. mbola mifamatra amin'izao tontolo izao izy Mais il veut. kanefa maniry Il izy a exprimé ça. te hanambaran'izany izy Quand on lui a offert le baptême. rehefa natolotra teo anoloany a ny batisa baptized. Mais ma question est pourquoi il ne veut pas se faire baptiser? fa ny fanontaniako dia zao hoe nahoana izy ny tsy mety atao batisa zay ny fanontany napetrako Pourquoi il ne veut pas se faire baptiser? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui l'empêche là? nahoana izy no mandatsy atao batisa fa inona ny zavatra mitranga ao anatiny ao ka misakana azy tsy atao batisa Si il ne veut pas se faire baptiser raha ohatra izy ka mandatsy atao batisa parce qu'il vit continuellement dans le péché satria mbola mitoy miaina ao anatina fahotana tsy tapaka et qu'il n'a pas ce désir And he doesn't have Jésus, ka tsy manana an'izay faniriana izay izy hanaradian'i Jesosy c'était de nouveau. fa ny fanontaniana voalohany mipetraka dia zao hoe nateraka indray marina ve ianao Mais moi, je veux m'aligner avec la parole de Dieu. za zany tia hifanitsy hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra e. J'ai pas envie de dire ce que quelqu'un a dit, de lire un livre concernant ce que quelqu'un comprend. fa za zany a tsy tia hifotra amin'izay zavatra nolazain'ny olona e na hoe amaky bokiny amin'ny fomba fatakaran'ny olona anankiray a zavatra anankiray Quand quelqu'un vient à Jésus, fa rehefa misy olona ray tonga ao amin'i Jesosy c'est pourquoi je vous ai donné deux étapes. zay na tonga nanome anareo dingana anankiroa dingana roa Celui qui me voit et celui qui croit en moi aura la vie éternelle. fa izay mahita ary izay mino ahy no azo ny fiainana mandrakizay dia mbola mitoy ilay izy fa tsy nijanona treo Pas Jesosy besoin de manger
et tu as besoin de boire mon sang. ao aorianan'izay dia mila mihinana nofiny ianao ary misotro ny rany Parce que ce pain de vie que je t'ai parlé là, satria io mofinaina izay nyresahako anao teo io izy c'est izy ma vie, dia fiainako io mon corps, tenako io faire en sacrifice. izay natolotro hosorona C'est ça le pain. izay ny mofo Tu manges pas le pain ianao zany tsy hoe mihinana ny mofo fotsiny sans comprendre. kanefa tsy azonao akory ilay fanahafana takina aminao a zay le mahatonga an' jesosy milaza hoe ty hoan'ny nofoko e La coupe, ity ny kapoaka boire, sotroy izany Drink it. boire. Tu bois, c'est tout. hoe sotroy dia ino tokoa ianao fa misotro fotsiny amin'izao ve Jésus nous a pas enseigné à ses disciples au chapitre 26 qu'est-ce qu'il faut faire pendant un repas, aller manger un peu de pain, boire un peu d'eau, un peu de... fa tsy zany mihitsy ny nampianarin'i jesosy ny mpianana ao amin'ny toko fahenina am'roapolo hoe izao nataonareo mandritra ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hoe minana mofo kely dia misotro rano kely na ranom-boankazo kely a tsy zany Tu as besoin de discerner mon corps. fa mila mamatatra ny tenako aloha ianao izy izy Quel corps qu'il parle? What is he tena inona ny resahany eto speaking of? Le corps qu'il a livré lui-même. lay tena izay natolony Je suis le pain de vie izaho no mofinaina que j'ai offert, j'ai donné. That I ary natolotro izany On comprend? azonareo a understand that? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? inona ny tranga tany amin'ny testamenta taloha Ils ont mangé du pain. nihinana mofo izy ireo sa tsy zany Mais là, Jésus, pas ça du tout. Rien à voir avec ça là. fa tsy zany tsony mihitsy anefa nyresahan' jesosy eto Ce que je suis, fa ny maizy asy ny momba ao izy izy dia indro aho tonga lolotra an'izany ary zany no atao hoe mofinaina le pain de vie, lay mofinaina moi, izao ny mofinaina dans ma chair, tao amin'ny nofoko je l'ai offert en ma chair. tamin'ny alalan'ny nofoko na ny lorako anareo J'ai an'izany offert mon corps en sacrifice. natolotro atao sorona ny tenako Et on prend le repas du Seigneur, ça fait partie, c'est comme l'offrande ça. Pareil, allez, c'est le temps de l'offrande, et puis c'est le temps de la Sainte Seine, et puis c'est le temps de quoi? La prédication, et puis c'est le temps de quoi? Un dernier chant. C'est ça, dia le iny temps. sika fa mandray ny fanasan'ny tompo mitovy amin'ny anaovantsika ny fanatra ihany hoe fotoanany fanatra zao dia avy eo indray fotoanany fanasan'ny tompo zao dia vita zay dia toroteny dia ao aorianan'izay asiana hira kely farany fotoanan'izao hoe fotoanan'izao dia mitovy amin'izany foana L'assemblée des chrétiens, c'est la dia même ohatrany chose. foana mitranga ao anatin'ny fiangonana On kristianina vient là pour louer le Seigneur, pour chanter ou pour exprimer notre reconnaissance pour sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, son amour pour nous. ny antony atongavantsika eto ve hira sa nambarany fankasitrahantsika azy no ny fahatsarany ny famindrapony ny fatokiny sy ny fitiavany atsika sa ve te hirahira fotsiny dia mitovy amin'izany ihany Vous koa demandez pourquoi? Parce que manome mifanatro aho satria ve hoe tenenina hoe mila mitondra mifanatra isaky ny alady zany ve tsia ta vie, c'est fa nanolotra ny ainao ianao tompo m'a donné ce que j'ai. ianao nanome azy rehetra nanako ka indro a nolotra anao an'izany rehetra any ihany koa Quand on parle de l'Église, mes frères et sœurs, ce n'est pas un set de principes qu'on a à faire tout le fa temps. rehefa miresaka hoe fiangonana netsika raha lasaina bavy tsy miresaka fitsipika tsy maintsy atao isaky ny alady Et on remplit les chaises et on vit comme on veut. On prend dia mameno sezy eto fotsintsika kanefa miaina amin'ny fomba tiantsika hiainana ihany azontsika ho antsika manokana ny avec fiainantsika le monde, mikambana amin'izao tontolo izao ihany tsika on vit comme le monde, on se décore comme le monde. mitafy tahaka an'izao tontolo izao tsika ary ny fiaingontsika toy ny an'izao tontolo izao ihany fiaingona décoration Je ne suis pas contre de se présenter bien. I'm not against Pas un problème. za akory tsy manohatra hoe mitafy tsarantsika na tsara ny pôzitsika raha azonareo tsara ny foko dia tsy manana olana any amin'izany aho Il y a des choses fa misy zavatra kosa qui nous montrent izay maneho amintsika qu'il y a une empreinte du monde sur notre that there fa misy marika zao tontolo zao a eo amin'ny fiainantsika une empreinte du monde sur notre is marika zao tontolo zao amin'ny the fiainantsika world still there. la parole de Dieu. ny tenin'andriamanitra On oublie, on passe à côté,
dia adinontsika zany lasa manaonao foantsika Il faut que l'Esprit de Dieu illumine notre cœur. fa mila manazava ny fotsika ny fanan'Andriamanitra Prenne les choses clairement. ka afatsika matakatra ny zavatra rehetra mazava tsara Légèreté dans la parole de Dieu au sujet de son Église. fa tsy mahita zavatra raisina ho maivan-dantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fiangonany. Il y a une discipline que l'Esprit de Dieu veut emmener en nous. Fa misy fitsipika izay tiany fanan'Andriamanitra entina ao anatsika. Une discipline que l'Esprit de Dieu doit emmener en nous. Fitsipika izay tiany fanan'Andriamanitra entina ao anatsika. Not by Tsy amikery akory Par la grâce de Dieu, fa noho ny il fahasoavan'Andriamanitra. faut vouloir. but we need Fa mila maniry isika. Il faut vouloir. Mila maniry an'izany isika. Donc, Noho izany qui peut prendre le repas du Seigneur? izy ary no afaka mandray ny fanasan'ny take tompo. the Lord's Supper. Je crois que c'est tout dit. Everiko hoe efa voalaza avokoa ngamba ny zavatra rehetra. Well, we've said it all. Amen. Amen. Donc, allez comprendre. Noho izany aoko takatrareo zany. C'est sérieux. Fa resaka matotra io. Si nous sommes tous chrétiens, là, si nous sommes tous chrétiens dans cette salle-là, Raha ohatra ka efa kristianina avokoa isika rehetra izay ao anatin'ity efitrano ity dia eno tsara aho raha efa nateraka indray zany. Donc, il y a une personne ici qui ne soit pas baptisée, à moins que il va se faire baptiser là parce que il y a un mois, ça n'a pas été organisé encore. Comprends ce que je dis? There's no Dia tsy tokony hisy olona eto na dia anankiray aza ka tsy mbola vita batisa raha tsy hoe eto angamba n'izany olo zany fa mbola tsy voafaritra fotsiny ny fotoana azay anaovana an'izany batisa izany. Pour quelle raison? what Tokony tsisy antony zany for you not to be baptized. tsisy antony Je tsy anaovana vous batisa. permets de me poser une question. Omeko alalana nareo ametraka fanontaniana amiko hoe inona ara no antony, inona ny tokony ho antony. Il n'y a aucune. Tsisy tsisy. S'il est né de nouveau, né de nouveau. Raha efa nateraka indray zany olo zany dia tokony tsisy antony. On dit, va exprimer par le baptême, va exprimer, va exprimer. We're saying, Qu'est-ce que tu veux? Fa ilaza amin'izany olo zany tsika ny dana sy eo amin'ny alalan'ny batisa ny fanirinao. Du Seigneur, va exprimer encore, confirmer. ta Dia ohatran'izany koa ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ndana mafisy ny fanapahan-kevitrao. Ary raha ohatra ka lavo ianao dia tsy misy olana. attitude et ton désir va réparer tout ça par le pardon de Dieu. Fa ny fihetsika sy ny fanirinao no anamboatra sy amerina an'izany rehetrarehetra zany amin'ny alalan'ny famelan-kelok'Andriamanitra. C'est clair? Mazava. Il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé ici. Je ne suis pas en train de menacer personne. Non. Is there somebody Je suis en here train de who's vous not- expliquer. Mbola misy olona tsy vita batisa ve eto, tsy hoe mandrahona na iza aho fa manazava aminareo ny ataoko. J'ai pas envie de Za zany tsy tonga hiapanga na iza na nameloka na iza fa manazava aminareo ny ataoko. Mais moi, ce que je veux, c'est que nous soyons éclairés. Fa ny zavatra katsahako ny dia ny atonga antsika hazava. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous sentez que vous êtes Ary zany no antony hoe raha efa matsapa tena fa efa nateraka indray ianareo. attitude, un désir, you have de an ne plus aller en arrière, ne veut pas dire que vous n'irez peut-être pas du tout, mais vous avez ce Raha ohatra ka manana faniriana tsy te hiverina amin'ny lasanao intsony ianao, ny hoe tsy te hiverina amin'ny lasa akory tsy midika hoe efa lavorary zany manomboka eo fa manana an'ilay faniriana ianao amarana hatreo ny amin'ny fiainanao tany amin'ny lasa. cœur qui vous dit ça. Ary ny fonao no miteny aminao an'izany. L'Esprit de Dieu a mis cette conviction Satria ny fanahy masina no nametraka an'izany fandresen-davitra ny tao am-ponao. à la nouvelle naissance. Ary zany ny atao hoe fahateraham-baovao. Et tout ça, c'est lié ensemble. Ary zany rehetra zany dia mifandray avokoa. Mifandray sy mifamatotra avokoa. Amen. Pourquoi je veux vous encourager quand vous venez à la maison du Seigneur? Ary zany indrindra ny tiako amporisihana anareo rehefa tonga ao an-tranon'ny tompo ianareo ka tsapanareo fa misy zavatra mila ahitsinareo anatin'ny fonareo. Dia manetretena aoka hibebaka ianareo. Jugez-vous vous-même. Aoka ianareo hamatatra ny tenanareo manokana. Entrez en vous-même. Aoka ianareo handinika ny tenanareo manokana. Mais de
alamino ny zavatra En fait, rehetra c'est quelque chose In fact, qu'il it's doit faire avant même rentrer ny dans tena marina ary ne zany zavatra ny zavatra tokony atao mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny tranon'andriamanitra e. Mais c'est pas grave. fa tsy maninona L'évangile t'emmènera probablement à te repentir et trouver grâce auprès de Dieu. because satria azo antoka fa ny filazantsara dia hitarika anao hibebaka sy ahita famindrapo amin'andriamanitra Mais ne prends pas le risque. kanefa aoka tsy ho sasa isika Dieu te juge. hoe andriamanitra no hitsaratsika Juge-toi toi-même. fa aoka ianao no hitsara ny tenanao C'est clair? mazava Juge-toi toi-même. aoka ianao no andinika sy hitsara ny tenanao alamino Amen. Et tu ne recevras pas le châtiment de Dieu. dia tsy handray ny famaizan'andriamanitra ianao Le jugement et le châtiment de Dieu dans cette mba tsy handraisanao ny famaizan'andriamanitra ao anatin'io trango io OK? ao a C'est bon? ao ve On va prendre le repas du Seigneur ce matin? ce soir, afaka handray ny fanasan'ny tompo fetsika androany Qui comprend clairement, iza ny mahazo mazava tsara sérieux de la table du Seigneur. ny mahamatotra ny latabatry ny tompo Sérieux de la table du Seigneur. ny mahamatotra ny latabatry ny tompo Amen. amen Oh, merci Seigneur. saotra tompo Qu'il nous fasse grâce. aoka ny izy aneo ny fahasoavany amintsika Amen. amen Et qu'on comprenne les choses. ka takarantsika ny zavatra rehetra mazava tsara Alléluia. alleluia Celui qui me voit, celui qui croit, celui qui mange, celui qui boit. izay mahitay izay mino izay mihinana ary izay misotro Amen. amen Je le ressusciterai au dernier jour. dia ho atsangako amin'ny andro farany Alléluia. alleluia Amen. amen En faites de vous. do tsika hitsangany Alléluia. Tsara ny tompo a. Ho hitsangantsika dia tena misaotra ny tompony amin'ny teniny. Misaotra ny tompo a satria minao hoe nanazava tao am-potsika tao ny fanahy masina zany teniny zany a. Ary mbola mitaona antsika hatrany izy a satria zay le fitiavan'ny tompo a mba tena andany antsika marina ho aminy tokoa amin'izao vaninandro izao a mba tsy hanaovantsika foana dia tena makasitraka ny tompony amin'izany rehetrarehetra izany a ary misaotra azy a be da be isika tsy raraka avy do tsika anao nitirana kaity hoe avotra ao a ny solovony anao a dia iveo tsika hivavaka hisaotra ny tompo a ny amin'ny zavatra rehetra zany teniny zany a alleluia
itiavana ny ainako eto any faly aho ny miterana izay ata anandratako ana. Halleluja. Raha eo makasitraka anao izay misaotra indray ny amin'ny fahazavan'ny teninao satria tena marina loatra ilay nambaranao hoe rehefa fantatra reo ny marina dia izany marina izany hanafaka anareo tsy ho handeha vao amin'izao lalana izay tondranao ny fiangonana izao dia tena matsapa-tena tokoa izay tompo hoe tahinao izay ny amin'ny fanambaranao Andriamanitra ray satria manazava anay foana ianao ny lalana andiananay mba tsy hatonga anay hanaonao foana Andriamanitra ray mba tsy hatonga anay tompo handeha mety hafanamponay ka ho reratra eny antsefatsefa ny lalana eny fotsiny amin'izao. Fa tena misaotra anao zay Jesosy misaotra ny amin'ny fanambaranao, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fahazavana zay hoentinao anay fiangonana dia te hakasitraka feno anao zay ny amin'izany ary manoloana an'izany teninao zany tompo na ho anay zay manaraka izao vantana izao fotoana izao tompo tena aoka ianao tena hanome anay lay fo tena hisokatra Andriamanitra ray aniriny zany teninao zany mba tsy handalo fotsiny zany teny zany tompo satria tena mazava tokoa Jesosy mazava ny teninao ary saoranao manokana ny fanahinao zay mitondra an'izany teny zany ary mametraka an'izany any amponay. Misaotra Jesosy ary aoka zany teny zany tena aniry ao anatinay, hitomba ao anatinay mba ho fiainana tokoa Andriamanitra ray. Aoka ny fahasoavanao tena nampy anay ao anatin'izany Jesosy satria tsy amin'ny herinay tokoa nafany mahatateraka an'izany satria raha ny aminay fotsiny tompo raha hitenanay ny nofinay dia tsy havita an'izany zay Jesosy fa matoky izay tompo fa eo ny fahasoavanao zay arotsakao foana aminay fiangonanao ahidinao hatrany hatrany aminay azany fahasoavanao zany no hery afahanay Andriamanitra ray tena mahatateraka ary mandeha marina tokoa amin'ny sitraponao ary amin'ny fahamarinanao hatrany hatrany. Apio zay Jesosy tena apio zay tsirairavy tena apio manoloana an'izany tompo satria tsy nandre an'izany fotsiny izahay androany tsy hoe tonga taminay fotsiny zany teny zany fa ianao Andriamanitra mihitsy no namela an'izany afaka nandre an'izany izahay Jesosy satria tena te hitahanay manokana ianao satria tena te hampahakitra anay hatramin'ny farany ianao Andriamanitra ray. Saotra tompo apio zay Jesosy. Halleluja. Makasitraka feno anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Izay ny fotoanantsika misaotra ny tompo manokana isika dia misaotra antsika koa izay manaraka izao fotoana izao tena hoe fidèle ianao manaraka anay foana isaky ny alarobia dia ho tahin'Andriamanitra manokana isika dia fotoanantsika indray eto amin'ity toerana ity amin'ny alarobia tahaka an'izao amin'ny tenora dia samy tahin'Andriamanitra manokana isika tsirairay avy. Amen.